Miombaka faliana sy miara-mirona amin'ny BAREA ihany koa ny fandarana sosy andraikitry ny olom-pirenena. ALEFA BAREA! ALEFA BAREA! BAREA! ALEFA BAREA! ALEFA BAREA! ALEFA BAREA! ALEFA BAREA! ALEFA BAREA! Nisy olom-pirenena nandray ny andraikiny teo amin'ny sehitry ny kitra malagasy. Olom-pirenena leo ny fahalavona lava sy ny faharesena lava ka te hanova ny zava-misy mba hitondra avo ny anaran'ny gasikara. Olom-pirenena tsy niandry ahazo seza vao afaka ny hanomboka ny andraikiny. Tsy nitady karama mihoapapana vao afaka ny hanome sy hanampy fa niainga tamin'ny kely nananany, tsy tia kely, tsy tia tena fa nandray ny andraikiny mba hanova ny tantara. Malagasy maro no miara-mihiky, sainam-pirenena malagasy maro no miofaofa. Malagasy iray, vahoaka iray, tanindrazana iray, tsy voazarazara ary tsy voatsitokotoko, no miara-paly, miray feo ho an'ny Madagasikara, ho an'ny BAREA. Fandraisana andraikitra no niteraka famirapiratana ho an'ny Madagasikara. Ny lesona nampitain'ny BAREA rehefa mandray ny andraikiny ny olom-pirenena iray eo amin'ny toerana misy azy, eo amin'ny toerana nametrahana azy, dia i Madagasikara mihitsy no asandrany. On Tuesday, so this is first game of the Nations. Go, they're going away, Lalana! Final group game to top Group B. And Tanere and Lalaina. Amaro! Lailana. Oh yes! In swinging corner. And the BAREA have equalised. They capitalised. Biggie Romana! As bang on target, forces the save from Melvin Adrien. With a bit of curl on it. A corner to Burundi as they continue to tighten the... Andrea. Off the wall! It's in! Madagascar lead 2-0. And it's Andrea. Everything is going the way of the BAREA. Good fortune there. Marco! The BAREA of Madagascar could be heading for the round of 16 of the Total Africa Cup of Nations. Namony Malagasy tamin'ny torimaso sy ny adisompanantenana mahazatra ny Malagasy i BAREA. Manana ho avy azo antenainy ny Madagasikara, nanomboka ny andraikiny ny BAREA ary nanatotosany andraikiny. Allez,
izao sianao koa dia manana andraikitra mba ho reharehan'i Madagasikara.